Fa hotaterina amintsika amin'ity hariva ity ihany koa ny akony fifaninan'ny iraisam-pirenena tanterahana ho an'ny latsaky ny 20 taona sy ny latsaky ny 19 taona aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina izany. Nifampizaran'i Madagasikara ny amboara teo amin'izany ka la Réunion sy Madagasikara moa dia samy nanomboka amboara teo amin'izany lalaon'ny sokajy zandriny izany. Totosa ny asabotsy teo teny mikanja makeny totapenaka ny tournoi Aroi Rugby ho an'ny latsaky ny 19 taona sy ny 20 taona lahy sy vavy. Teo mivokatra dia Nifampizarana ny amboara Nifampizaran'i Madagasikara sy la Réunion ho an'ny latsaky ny 20 taona. Ny zazavavy dia zareo avy atsy la Réunion nanomboka ny larana voalohany. Teo amin'ny latsaky ny 19 taona zazalahy dia i Madagasikara no nibata ny amboara. Ary teo amin'ny zazalahy latsaky ny 20 taona dia mbola norombahany makidy Madagasikara ihany koa ny amboara. Isan'ny lalao tena niady nandritra ny faninanana ny lalao famaranana izay nikatohan'ny makidy Madagasikara sy zareo Mayotte izay nisaraka tamin'isa 429 teo amin'ny famaranana ho an'ny latsaky ny 20 taona io. Tonga tany amin'ny fanavapitaona mihitsy ny lalao izay vao fantatra ny mpandresy. Sarakady tsala 7-20 no tao anatin'ny fotoana ara-dalàna 7 minitra indroa miditra. Tao anatin'ny fanalavapitaona Maurice but no nahatafavoaka ny maki. Nosy efatra no nandray anjara tamin'ity faninanana ity dia Maurice, la Réunion, Mayotte ary Madagasikara. Samy nahazo fahatsiarovana avy amin'ny malagasy rugby avokoa ireo mpandray anjara tamin'ity faninanana ity. Toy izao ny filaharana natao aorian'ny lalao. Teo amin'ny latsaky ny 19 taona zazalahy, larana voalohany Madagasikara voalohany, larana faharoa la Réunion, fahatelo Maurice ary larana fahaefatra zareo Mayotte. Teo amin'ny latsaky ny 20 taona zazalahy, Madagasikara no larana voalohany, faharoa Mayotte, Maurice fahaefatra ary la Réunion no farany. Ho an'ny latsaky ny 20 taona zazavavy dia i la Réunion no larana voalohany, ny Mada 2 no faharoa ary ny Mada 1 ny fahatelo ary zareo Mayotte no larana fahaefatra.